Fahalinana tokoa no itongavanay eto amin'ny Toby Ratsimandrava, izay Toby manana tantara tokoa, izay iangiany fibaikoana rehetra ny gendarmerie nationale eto amin'ny République-ny Madagasikara. Ary tonga eto izay sy andriamatoa secrétaire-mpanjakana miadidin'ny gendarmerie manao fisitihana arak'asa na hoe visite de travail zany mijery ny zava-bita, mijery ny ezaka izay ataon'ny gendarmerie nationale, manao tombalezaka ihany koa amin'ny fomba fiasa, ary mijery ihany koa ny mety olana mety mitranga any amin'ny tantarahana ny iraka samihafa aty amin'ny gendarmerie nationale. Araky ny fantatrareo dia misy ny atao hoe secrétariat mpanjakana miadidin'ny gendarmerie eo anivon'ny ministère-ny fiarovam-pirenena. Izany indrindra dia manana andraikitra feno ny ministry ny fiarovam-pirenena mijery sy manontany ary mitsitsy ireo rafitra rehetra ato amin'ny gendarmerie nationale, satria ny gendarmerie nationale dia fantatrareo fa misandraky eraky Madagasikara ary mandray anjara feno, tompona andraikitra feno eo amin'ny fitantanana ny resaka fandriam-pahalemana. Zay moa nataontsika hoe gouvernance sécuritaire. Ny fitondram-panjakana ankehitriny dia manao ezaka lehibe tokoa noho izany famerenana an'izany fandriam-pahalemana sy fitazomana an'izany fandriam-pahalemana zany. Fantatrareo tsara ny velorano voalohany andriamatoa filoham-pirenena fa dia ny famerenana sy ny fitandrona ny fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Manao ny ezaka samihafa tsika ankehitriny eo amin'ny fitandronan'ny filaminana any amin'ny lalam-pirenena. Ny tokony tenenina koa dia tokony misy fiaraha-miasa feno miaraka amin'ireo fokon'olona izay manodidina ireny lalam-pirenena ireny manome ny vaovao samihafa, satria matetika koa dia misy olona mipetraka amin'ny sisiny iny no manararaotra ihany koa ny indraindray tsy fa ny sy fisina mpitandro filaminana na hoe fabangana fitandro filaminana amin'ireny toerana ireny dia manao an'ireny asa izay tsy mety ireny, kanefa indraindray tsy tonga ny vaovao any amin'ny mpitandro filaminana ka mampatonga ny manano sarotra ny fisamborana azy ireo. Zavatra fantatra dia be dia be ireo fa voasambotra any amin'ireny lalam-pirenena samihafa ireny, ireo mpanakan-dalana, ireo miraisy kombakomba amin'ny fanakanan-dalana ary manararaotra ny raha tsy an-dalana amin'ny toerana sasany anaovana ny asa tsy miandrika toy ireny. Fa ny tiako lazaina aminareo dia raha ny atotanisa tonga ela aty am-pelantananay dia be dia be no voasambotra ary mizotra ara-dalàna ny asa ny iraka ataon'ny gendarmerie nationale mikasika an'izany fanakanan-dalana zany.